fanompo-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Midera Jehova miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy reharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany. Tompo Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Amin'izao dia mangataka ny fanatrehanao any amin'ny toerana rehetra izay andrenesana amin'izao afatra izao. Anatrehana an'izao fanompo-pivavahana izao. Aoka hiseho ny voninahitra sy ny herinao Tompo, ary hikasika ny fony rehetra izay manatrika sy manaraka an'izany fampianarana sy fanompo-pivavahana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompo-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira fa 7:30. Hira laharana fa 7:30, midera ny anaranao. Na
manasa antsika rehetra handray ny baibolintsika ka hanokatra izany Josoa toko 2 andiny 20 Josoa toko 2 andiny 20 ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia fehinao eo amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay kofetsahaka io, ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahinao mba ny ankonan'ny rainao rehetra dia hovorianao ho ao an-tranonao. Tahinana izany teny izany asoa antsika. Amen. Atolotra anao ny dera sy ny voninahitra, ny hery ny haja ry Tompo Andriamanitra ray tsara, mpahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra afaka manetrika amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra ianao, ka izany indrindra no iantsona ny anaranao amin'izao ora sy fotoana izao mba hanovanay ny fanatrehanao amin'ny fitoerana rehetra izay andrenesana ny afatra manokana amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ka dia manatreha feno Tompo ary mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao sy izay rehetra miandraikitra an'izao fampitana ny afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka hieno an'ity hirahiray ity. Ratuka si chakao nyanduvalani cha diene tiantani kane fatsi sawireri fijeu seminoanao nuya jakamikyu
dia raina sy omena voninahitra ny tompoandriamanitsika ry ava-malala satria no ny antony manokana avy aminy no mahatoy izao atsika na ny fahasalamana na ny fofinaina na ny rivotra na ny masoandro dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Misaotra ny tompo isika fa mbola enina anjara amin'ireo fitahiana sy izay zavatra sahaza isan'andro. Andriamanitra ny sahaza isan'andro ny Andriamanitrantsika dia mampidera mandrakariva izany ary tokony voaka eo amin'ny vavanao foana ny tenim-piderana sy fisaorana ary fankasitran'Andriamanitra ninninona miseho eo amin'ny fiainana. Ka dia tonga eto amin'izao fotoana manokana izao isika izay ahafahana miaraka mandray ny hafatra avy amin'Andriamanitra izay isaorana be deaibe ny ao amin'ny lafiny teknika, mikirakira ny fitaovana, manao izay atomombana ny fotoana rehetra ohatran'izao. Tsy moramora ry havana fa noho ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitiavana manokana ny tsirairay avy dia ny kely anafatratra ireo tompona andraikitra n'izao onjam-peo izao izay isaorana azy manokana ary isaorantsika an'Andriamanitra ny fisiany izy ireo fa tsy betsaka ny olona izay manana an'izany fanomezam-pahasoavana sy fitiavana manokana izany ka mandany hatramin'ny mety ho fananana mihitsy aza mba hampitana ny hafatra ohatran'izao ny fotoana lany ka dia oneran'Andriamanitra manokana ny tompona andraikitra rehetra sy ny lafiny teknika. Amin'ity ora sy fotoana ity dia andray ny hafatra avy amin'Andriamanitra indray isika araka ny nambarako hatramin'izay dia hoe hifantoko amin'ny bokin'ny Josoa aloha isika ao anatin'ny fotoana rehetra izay iarahana. Tena hoe thème ao amin'ny bokin'ny Josoa zany. Araka ny nambarako hoe isika zany zao dia eo amoron'ilay tany mandrakizay ilay Kanana vaovao, ilay Jerosalema vaovao dia izay indrindra no ampifatoantsika hoe ny bokin'ny Exodosy sy Nomery sy ny sisa dia tena nilaina indrindra ny voany zanak'Israely sy ny fampianarana rehetra momba ny fisoronana ny dia rehetra tany anefitra. Fa ity bokin'ny Josoa ity no tena hoe hiditra tanteraka zany zao ka inona daholo ny préparation nanaona daholo ny ady izay natrehana. Dia ohatra antsika mihitsy amin'izao fotoana izao hoe isika zany zao dia eo amin'ny efa hiditra ny tany Kanana dia misy ady, misy fiomanana be deaibe izay atao ka izasy anao zany no mety ho Josoa ao anatin'ny zao tantara izao amin'ny andro farany. Dia inona ny tokony ataontsika manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika satria misy ny bokin'ny Josoa zany izay natao andraisana hafatra fananarana sy ny sisa sy ny sisa. Ka dia hivavaka isika mialohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra io, tsy aty teny ity fa anao. Afenao ao ambadiky ny hazo fijaliana mba ho Jesosy Kristy irery ihany no asandratra. Jesosy Kristy no mena voninahitra. Kristy irery ihany no aoka ho ivo ny hafatra izay hoentiny eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Josoa toko fa 2 zany zao no andraisantsika ny leso satria fahitantsika ny Josoa toko voalohany le mahireza sy matanjah ianao ry Josoa zay zany ny tena hafatra tao anatin'io fa eto indray zany dia ty ilay hoe mikasika ny hoe mpisafo-tany hoe rehefa hiditra amin'ny tany Kanana dia hiditra ny tany Kanana dia tsy maintsy mandalo ireo sedra tahaka ny hoe misy ny Jordan, misy ny Jeriko zany. Ka Jeriko zany zao eto ilay tanàna zay tsy maintsy ho tafihana voalohany mba ahafahana manana accès eo amin'izany toerana izany. Ka dia ny tenin'Andriamanitra zany dia ny Josoa toko fa 2:1 ka hatramin'ny 420 vao mifarana io teny izay voalaza io ka ho tapatapahantsika moa zany le izy dia miditra lalina amin'ireo leso na ara-panasarobidy izay tsara ho fantatra isika amin'ny alalan'ity bokin'ny Josoa ity. Ka dia toy izao ny vaky ny teny minaran'i Jesosy ny nanirana mpisafo-tany roalahy. Josoa zanak'Nona dia naniraka mpisafo roalahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe mandehana izao ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy roalahy ary niditra tao an-tranon'ny vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandry tao. Ary nisy laza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko hoe nzao misy olona avy amin'ny tany zanak'Israely tonga aty zao alina zao isafo ny tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakan'i Jeriko nanao hoe
avoay ireo lehilahy tonga atao an-tranonao reo fa hisafony tany ny aviny. Dia nalaindra vehivavy izy roa lahy ka nafeniny ary hoy izy, tonga taty amiko ihany tokoa reny lehilahy reny nefa tsy fantatro izay ny aviny. Ary rehefa maizina ny andro ka hoidina ny vavahady dia lasa mivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo. Kanjo efa nampiakarindra vehivavy any an-tampon-trano izy ka nafeniny ao amin'ny tahondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana mankany Jordana hatrany amin'ny fitana. Ary rehefa lasa nivoaka izy izay nanenjika azy dia nohidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy roa lahy dia niakatra nakao amin'ny tany tampon-trano raha vehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa efa nomeny Jehovanareo ny tany ary efa latsaka taminay ny fahatahoranareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renay nanamaina ny Jehova ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka tamin'ny tany Amorita izay tany andafiny Jordana dia Sihona sy Oga izay novonoanareo. Ka noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay ka very hevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehovah Andriamanitrareo izay izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masina ianareo zavady mba ihaniano amin'ny Jehova fa araka ny namindrako fo taminareo no mba hamindranareo fo amin'ny ankonany iray kosa ka omeo famantarana mahatoka fa ho velominareo ny raiko sy ny reniko sy ny anadahako sy ny rahavaviko ary izay rehetra mety ho azy dia hamonjy ny ainay tsy ho faty anareo. Dia hoy izy roa lahy taminy, ny ainay no ho faty isolo anareo raha tsy holazainareo izao raharahana izao ary raha omeny Jehovanay ny tany dia hamindra fosy anao izay marina aminareo izahay. Dia nampidina azy tamin'ny mahazaka avy teo amin'ny varavarankely izy fa teo amin'ny manda ny tanàna ny tranony ary teo amin'ny manda no nitoerany. Dia hoy izy taminy, mandehana ny tendrombohitra fandrao hifanena aminareo ny mpanenjika ka mihere any atelona mandra-piveriny ary rehefa afaka izany dia vao mandehana any amin'izay alehanareo. Ary hoy izy roa lahy taminy, izao tsy hanananay tsinony amin'izany fianianana nampianianao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia fehinao eo amin'ny varavarankely izay nampidinanao anay io kofejaka io ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahanao mba amin'ny ankonany rainao rehetra dia hovorianao ao an-tranonao. Ary izay rehetra mivoaka eo am-baravaran'ny tranonao eny ivelany dia eo andohany ihany ny rany ary izahay tsy hanatsiny fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia eo andohanay kosa ny rany raha tahiny misy olona maninona azy akory. Fa raha tahiny hambarambaranao izao raharana izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianiananao anay izahay. Dia ora vehivavy, eny ary fa marina izany tena hampandehanana izy roa lahy ka lasa izy ary nafehiny teo amin'ny varavarankely ilay kofejaka. Dia nandeha izy roa lahy ka nakany an-tendrombohitra ary nitoetra tany. 17 dia niverina izy roa lahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra dia nita ny ony ary nakany amin'ny Josoa zanak'Nona ka nilaza ny zavatra rehetra izay efa niatra taminy. Ka hoy izy tamin'i Josoa, efa natolotry Jehovah eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra antsika. Izay zany ilay vakiteny tantara tiako ihany aloha ny vakiana ilay izy mba ahafahantsika zany mandray an'ireo lesona sarobidy ireo. Ka dia misy teboka vitsivitsy zany izay ho resantsika atao azahoanao tsara ny tiany toko tia ho ampita amintsika zany hoe eto zany rehefa alohan'ny andehanana hiditra ny tany Kanana dia hoe misy tanàna anankiray Jeriko manda mafy zany ary tsy maintsy zany naniraka mpisafy tany. Areo zany ilay hoe mila fahasahiana satria zay zany anisan'ny lesona anankiray zay hoe manoloana ny zavatra rehetra izay atao na ny asa fitorirana, ny fitantanam-piangonana na ny fanaovana tafika masina na ny zavatra rehetra izay atao zany dia zao hoe misy etude aloha atao. Tsy hoe manam-pinoana fotsiny teboka voalohany zany dia zao hoe tsy midika akory rehefa mivavaka be ianao, rehefa mifandray amin'Andriamanitra, rehefa natsoan'Andriamanitra, rehefa olona manana ny fahaizana rehetra ianao
manana ny zava-panahy rehefa mpitoro teny ianao de tsy ilaina tsony ny étude, tsy ilaina tsony ny stratégie, tsy ilaina tsony ny hoe inona marina moa no atao mba andresena. Be de be mantsy ny olona mivavaka fotsiny andao entina mivavaka fotsiny io de mijanona eo, fa eto na de efa azo antoka atsy amin'ny toko voalohany aza hoe omena ny tany efa niteny an'izay Andriamanitra, efa azo antoka ny fandresena fa ny ady tsy maintsy hatrehana. Fa izao hoe tsy nijanona fotsiny tamin'izay zany Josoa fa nandeha naniraka mpisafo-tany. Midika ve fanirahana mpisafo-tany sy ny fametrahana ny stratégie rehetra, ny fahamailona hoe ahoana ny tena fomba hidiranao sy ny hoe ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Midika ve zany rehetrarehetra zany fa tsy ilaina tsony ny fametrahana an'ireo lay hoe ndana aloha misasafony tany, mila étude, mila recherche mihitsy aloha ny zavatra rehetra zay atao. Ka dia ny fahaizana mandamina no entinao miady. Eto zany Josoa de mandamina mihitsy, tsy ny antehatra fotsiny amin'ny hoe vavaka. De be tsika eo amin'ny fiainana zany io toa de vavaka fotsiny de efa mety io, de na aretina na inona de vavaka fotsiny. Marina zany, misy zavatra nge voaporofony recherche sy ny siansa ihany kosa aloha hoe reto mety hoe fahadalana fotsiny ty, mety misy zavatra mitranga tany anatin'ny saintany, mety misy dépression, misy antony be de be zany zay ianao vao afaka mamaritra hoe ty tena vavaka fa asany ratsy. Fa be de be zany diabolisena daholo ka na manelo andoha le olona vokatry ny fisorona rano, mety vokatry ny fidoroana zava-mahadomelona de misy aretina zay mitranga eny amin'ny vatany eny, mety noho ny loto de misy vaivay sy misy mety ho tonga amin'ny fahabokana de fahotana tevoly zay miasa zany de lasa vavaka fotsiny sy hoe entina makaty nefa misy fanafody zay tokony atao de maty ihany le olona ny afarany. Ka zay zany no hoe lesona lehibe de hoe tsy manafoana na oviana ny action, ny recherche, ny zavatra rehetra izay atao mba azahoana fandresena ny vavaka sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny teny fikasana, fa ny finoanao zany de arahana asa ao anatin'izay. Ohatra mpianatra ihany io matetika zany de hoe mianatra fotsiny de hoe mivavaka io de efa mivoaka de atao mifanahy mivoaka eo le izy, tsy zay le izy, fa zay zavatra nampidirinao, zay zavatra nanaovanao recherche, zay zavatra nianaranao tsara no apatsahiviny fanahinao ary lasa voafehanao rehefa avy eo. Ka dia zay zany lesona lehibe hoe nandefa mihitsy mpisafo tany aloha. Ny aingy izy Rolaozy izy dia nandefa mpisafo tany zany Josoa fa tsy ny atehatra fotsiny tamin'izay le hoe efa mety ny vavaka sy ny teny fikasana. De ny zavatra teboka faharoa de zao hoe ny niditra tao amin'ny tranona vehivavy janga anankiray ozy izy izy Rola reto zany. De zao hoe Andriamanitra zany dia efa manomana ny zavatra rehetra izay tokony ho atao. Famelohan'izay aloha de zao hoe ny tena mahagaga de ty le hoe ilay toerana ty zany lesona manokana ho an'ireo mponina ao amin'ilay tanàna Jeriko mihitsy sy ny zany hoe inona ny lesona zay azosika raisina koa ny amin'le hoe ilay tanàna Jeriko zany, hoe tena tanàna mimanda zany tena tanàna misy vavahady ny sécurité an'izany toerana zany sy ny mpiambina miaramila mpiambina amin'izany tena tsy miaramila kelikely fa tena mijaridina mailo tsara, satria mivoaka sy miditra ny olona mitondra entam-barotra, olona zay tonga de fantatra ihany koa moa zany ny hoe na ny fitenin'ny olona na ny fiakanjon'ny olona zany tonga de hitanao hoe miavaka hoe hafa mihitsy reto olona reto ary dia na reo ilay izy Rola reo aza fatapatatra hoe iza reto olona reto. Fa izao hoe Jeriko zany dia manana an'izay fahalemena zay hoe na de mafy ohatran'inona aza ny sécurité. Raha ohatra ka entam-barotra zany de tena sy ny resaka hoe business sy ny sisa dia tsy maninona fa tena ambenana tsara mihitsy amin'ny fandoavana ny hetra sy ny zavatra miditra sy ny voaka. Fa raha te azo accès rapide zany ao anatin'ny tanànan Jeriko dia any amin'ny resaka raha ohatra ianao ka mandeha zany maka an'ireo mpijangajanga reo vehivavy janga de mora kely ny matafiditra ao anatin'io, tsy misy fisavana akory aiza amin'ny passeport aiza amin'ny vizanao aiza ny hinanao fa to de miditra fotsiny. Ka zay zany de anisan'ny zava-doza
izay mety andraisantsika lesona ihany koa hoe na tokantrano io na ny fiainantsika amin'ny akapobeny mihitsy io na ny orinasa na ny asa hoe raha vao misy faiblesse kely fotsiny ao anatin'le izy tsisy mpanady ady fa raha vao hoe any amin'ny sehatry ny vehivavy janga sy ny sisa zany no miditra ny olona zay mpivahiny de tafiditra zay na tafiditra n'izy roa zany dia ohatrany hoe niditra tany amin'ireny toerana reny ka zay hoe ny zavatra point faible kely izay sokafanao dia idiran'ny satana ary iny narava tanteraka ny zavatra rehetra na manahoana nefa dia zay ny point zay resantsika manaraka teo hoe eto zany de zao hoe tsy nisy fanontaniana akory izy roa hoe inona moa ny atontianareo efa lasa zareo zay vao hoe ohatran'ny hafahafa le olona teo de zay vao tonga saina ka eo amin'ny teboka zay mampalemy anao zany ka nosokafanao na hoe tsy narovanao de eo zany satana miditra ary tena andraisana lesona lehibe zany ty tanànan Jeriko ty hoe nohony amin'ny zay le hoe tafitafa-tsy rofaka any amin'ilay business maloto aty zany izy roa maloto ny fiheverana satria any amin'ny tranona vehivavy tsanga fa io mihitsy le teboka fahatelo manaraka hoe Andriamanitra no miplany feny zavatra rehetra. Andriamanitra tsy mifidy mihitsy hoe tahaka ny ahoana ny anaovana ny planina fa tena napetraka ny mihitsy hoe ato ianareo efa izy nanomana ny Rahaba tsy hoe akory nisy fifandraisana ratsy tao anatin'le izy fa zay mihitsy le planin'Andriamanitra ary fatan'izy roa ihany koa ahoana ny fomba idirana tonga de malaky ao amin'ny tanàna mba ahafahana mahita ny zavatra rehetra dia zay no nahatonga azy tao zany fa Rahaba koa zany eto de zao hoe Rahaba zany de tena olona tsy vitany fotsiny izy hoe raha ny tantarany jerena hoe vehivavy janga fotsiny fa tena olona maranitra be ty Rahaba ty satria ahoana moa no afantaran-drabo tena hoe aingana be ny azy ny communication eny amin'ny vavahady manahoana daholo ny zavatra ny ivelany rehetrarehetra any to de fatany hoe fantatray fa nisy mpanjaka ohatran'izao dia maty rioga ny vononareo fantatray fa maina ny ranomasina iny ty izy teo ny nandeha teo amin'ny tany maina reo fa sokafan'i Jehova ny ranomasina zany rehetrarehetra zany fantatry Rahaba daholo zany hoe Rahaba koa zany olona maranitra mahara-baovao dia anoetiny amonjena ny ainy ihany koa zay rehefa ary amin'ilay hoe inona ny zavatra iseho rehefa aveo de ohatr'izay zany le izy hoe mila maranitra tsara ihany koa isika tahaka ny Rahaba tena maharaka ny vaovao rehetra maharaka ny toe-javatra rehetra miseho eran-tany fa tsy hoe mpivavaka fotsiny aty de aty ampiangonana fotsiny mila mikarokaroka ihany koa mba amonjena ny fanahinao ny Rahaba eto tena hoe tsisy ny rarahiny an'ilay tanàna zay nisy azy nandritra ny taona maro lay mety efa nahazo client betsaka teo amin'izany tanàna zany izy ary matoy izy tonga de ohatrany hoe any no mivantana hoe atsy amin'ilay vehivavy atsy de efa manao efa fantatry ny olona rehetra olona malaza ihany koa ty Rahaba ty eo an-tanàna zany ao amin'ity tanànan Jeriko ty ka de zay no hoe tsy izay mihitsy ny azy no ny anteherany hoe ny zavy eto daholo ny momba rehetra reto ny fivelomana nafinaritra mamy miaina eto mandeha my business ny sisa de faly fotsiny teo Rahaba zany fa tena tsisy ny rarahiny an'izany sy ny olona rehetra fa hoe maty eto daholo isika fa zandray de tsy miara-maty aminareo zany fa inona ny vahaolana ary zay no nahatonga azy nitady hoe inona no atao mba hahatonga anay hovonjena tiako be zay toe-tsain'ny Rahaba zay hoe tsy miara-miletika amin'ny sambo any zany ianao raha hoe zay moa le fomba fiteny hoe miara-maty amin'ny Filistina de ohatr'izay koa rehefa mitady ny fahamarinana raha lasy ara-bavy malala na ianao rery azy be de be matsy ny olona lasa tsy amin'itsy fiangonana mihitsy ny olona io nefa fiangonan-drazana eo fa tao daholo tsika rehetrarehetra de eo de miletra ao na de efa fantatra hoe diso misy fampianaran-diso misy zavatra arahana diso misy zavatra hafafy diso ao anatin'io de mbola miletra ao daholo ihany ny olona rehetra zay no mahatonga antsika hoe aoka anao tahaka ny Rahaba hoe tsy miara-miletika amin'ny sambo zany fa ataovy zay anavotanao ny ainao sy ny ankohonanao satria Rahaba ihany koa de fetsy eto hoe tsy za rery no velona eto fa ahoana mba vonjeo koa ny raha ny anadahako ny raha vaviko ny ray aman-dreniko ny fianakaviako ny ray tapoamiko de zao hoe mitadiava ny famonjena ry ava malala aza hoe mivavaka fotsiny
ka mitadiava famonjena. Vonjeo ny olona rehetra ary rehefa hitanao hoe ty ny fahamarinana, ireto ny olon'Andriamanitra, izao ny lalana, de zao hoe miala tany am'ireny zavatra eny, aza miara miletika amin'ny sambo ianao na miara maty amin'ny Filistina fa mivoa tany. Mba tsika ambananareo taminy io izy ary tsisy azo anareo ny lozanjo azy. Fa isika zany miara miletika amin'ny sambo hoe raha maty dia miara maty ato daholo tsika rehetra. Fa ny Rahaba hoe raha vonjena dia aoko vonjena avokoa ny momba rehetra sy ny fianakaviako sy ny ankonako. Zany ny toetsaina tokony ho ananantsika amin'izao andro farany zao. Fa be deaibe zany ny olona mety enao zay mandre io, mandre ny afatra, ataovy zay andrenesan'ny olona rehetra ny fahamarinana. Indrindra zay torina zao onjam-peo zao tsy mireare akory fa te ilaza aminao hoe mitory ny fahamarinana. Izao onjam-peo zao reo mifanaraka rehetra ao anatin'ny afatra zay toritsika dia fahamarinana avokoa, na de tsy marina daholo aza ny olona zay mitory an'izany. Fa ny fahamarinana kosa tsy miova na oviana na oviana. Ka izay zany ny Rahaba hoe lesona lehibe, ary lesona lehibe dia hoe aza manokatra varavarana hidiran'ny ratsy fa mety hamotika tanteraka. Fa izao hoe miplanin'Andriamanitra ihany koa nefa tena mahagaga, satria amin'ny alalan'izay no mety hamonjen'Andriamanitra ny olona tsirairay. Tsy mifidy plan mihitsy zany Andriamanitra mba hamonjenako hoe nahoana moa tsy olo-masina no natao teo ohatrandry Maria zany, fa Rahaba mihitsy ilay izy mba hamonjena ny zanak'Israely ray manontolo, ary eto ihany koa zany mba hahafahany miditra ao amin'ny tany Kanana. Tsy mifidy plan Andriamanitra, tsy mitady olo marina, tsy mitady olona masina hoe de olona tanteraka, fa eto aza vehivavy jangany nampiasain'Andriamanitra. Porofo mivaingana zany fa ianao io ninona fahotana vitanao, na manahoana fahadalana, na manahoana ka mbola mihoatra ny Rahaba janga aza, de zao hoe mbola vonona foana Andriamanitra ny ampiasanao ary lasa moyen ho amin'ny famonjena ny hafa ihany koa ianao ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Ka de ny teny Rahaba zany hoe vonjeo avokoa rehetra rehetra. De inona teny izy roalahy hoe zao ozy izy lay kofehy jaky mena, tiako be koa lay hoe nahoana moa tsy tady rehetra rehetra izy hoe mavomavo lokony na fotsifotsy na fa hoe mena. Midika zany fa misy lesona lehibe koa eo hoe ohatran'ilay rano Kristy zay mitete eo amin'ny tolambaravarana mihitsy. Ity tady io lay kofehy mahazaka avy any an-danitra, manavitra ny mpanota, miaro amin'ny loza sy atambo maro samihafa, satria rehefa mipetraka iny kofehy jaky mena iny teo mivaravarankeliny i Rahaba de io mifamantarana fa tsy andravan'io mihitsy ny zanak'Israely ka ny tenin'izy roalahy zany. Ka de zao hoe aoka voateteny rano Kristy, ny rano Kristy tahaka ny kofehy izay jaky mena izay manavotra atsika amin'izao fotoana izao ry hava malala. Ataovy zay ahatonga an'io kofehy jaky mena io mipetraka eo amin'ny fonao, ka raha mandalo ny fandravana tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely zay misy ny rano zanak'ondry, zay misy ny rano Kristy, voateteny rano zanak'ondry tsy misy kilema, de Jesosy Kristy ilay zanak'ondry n'Andriamanitra efa voavono hatramin'ny andrenana zao tontolo zao raha lasana bavy malala, de izany no antoka ho amin'ny famonjenanao. Ka de zay no mahatonga an'ity fanambarana ty hoe avotra noho ilay kofehy jaky teo. Tsy mitovy amin'ny varavarakely rehetra, misy varavarakely be deaibe amin'iny lay manta iny amin'iny zany feno, fa ny mampiavaka azy ny Rahaba de misy famantarana. Mova ianao misy famantarana de ny sabatan'ny Jehova ihany koa famantarana io lay jaky mena izay amonjenanao. Ka zay misy an'io famantarana io tsy ho rava mandrakizay ny momba azy, fa ho voavonjo zany olona zany sy ny ankonany. Move misy ilay jaky dia ny batisa izany, ilay famonjena ny olona anankiray. Misy batisa maro be fa ny anao hafa mihitsy, de ny batisa ny fanamasina, batisa ny rano zay fanadiovana, lasa olom-baovao amin'ny Kristy. Niova fo ianao fa tsy resy lahatra fotsiny. Zany rehetra izany nge ty kofehy jaky représenteny ty kofehy jaky eo amin'ny varavaran'ny Rahaba ty raha lasa rabavy malala. Ka raha tsy tianao no ringana, tsy tianao no tafiditra anatin'ny fandravana amin'ny andro farany, raiso Jesosy Kristy ho tahaka ny kofehy mahazaka izay amonjenanao sy ny ankonanao. Zay le nyteniniko teo hoe Andriamanitra dia efa mandamina ny zavatra rehetra, ary zao hoe ity fandehanan'izy roalahy ty ange tena question de vie et de mort mihitsy, hoe na maty na velona, 2 contre tous zany ianao miditra anaty tanàna any ianao tena hoe ao anatina situation tena dangereuse mihitsy zany ny zavatra rehetra. Fa izao Andriamanitra no efa manomana ny zavatra rehetra. Tadidio fa na ianao rery aza
izy roalahy rery nantenakany de zao hoe ny planina an'Andriamanitra nanomana ny Rahaba aloha izy de rehefa aveo tsy hoe eo Rahaba akory vao nanomana ihany koa an'ireo lay zava-maniry tsy hoe rongony le foana zany ty fa le hoe misy tao androngony zany eo lava mahatakona olona le izy reo zavatra reo koa nefa efa ao mety business ny Rahaba manokana ihany koa satria mety fanaovana taratasy mety fanaovana fanaka mety zavatra maro samihafa no ampiasana an'ireo fa efa milahadahatra ao ihany koa reo zavatra reo zany de gaga mihitsy fa mahita miakatra tapotrano de fa nanomana an'ireo de tsisy nahita mihitsy izy roalahy tao anatin'le izy hoe zany ny fomba fiasan'Andriamanitra tsy hoe eo Rahaba vao manapatapaka an'izany any atsamba hanafenana an zareo fa izao hoe efa nomanin'Andriamanitra teo reo hoe reto mipetraka eto tapotrano sala am'izao atory zareo miafina mba tsy ahatonga an'ireo ho hita zany fa raha hita de tonga de ringanan'ireo olona rehetrarehetra rery zay le fandaminan'Andriamanitra hoe Andriamanitra de afaka manafina anao Andriamanitra dia afaka mamonjy anao amin'ny zavatra tsy apozina mihitsy de ny fiainantsika io zany efa voaplanifie daholo hoe eto de azagaga zany fa indraindray sarotra indraindray mafy indraindray tsy maintsy mizatra iakarana ioarana eo amin'ny fiainana fa tsy hoe moramora foana akory ka na de nirahan'Andriamanitra zay izy roalahy reto de tadidio fa misy foana ny hoe toe-javatra sarotra zay tsy maintsy lalovana fa nanavotra azy ireo Andriamanitra ary voapirofo hatramin'ny farany zany hoe fomba fanomanan'Andriamanitra izany ka rehefa Andriamanitra mandamina de tsisy olona mihitsy afaka mandrava an'izay na hoe misy olona indray mety afaka hiditra an-tsehatra animba an'izay zavatra izay fa rehefa izy no mametraka dia mametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerana io Andriamanitra izay vahatsika io ka dia zava-dehibe amintsika zany zay hoe mahay zavatra rehetra Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra Andriamanitra zay zany ny lohatenin'ny afatra hoe maneke ny fandaharana izay ataon'Andriamanitra efa eo pelatananao ny fandresena efa nomeny anao ilay teny fikasana hoe aza matahotra de tadidio fa omeny anao hatramin'ny farany zany ka dia ny tompony ry rahalahy sy adabavy malala no ametraka an'izany teny zany ao ampotsika tsiray avy ahatonga atsika mba tena ahery manomboka eto ary azoto amin'ny fandehanana mizotra makany amin'ilay kanana vaovao sy fanampanantenan'i Kristy ka dia samy mahery amin'izany afatra lehibe izay nampitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Josoa toko faharoa izany ny tompony ny hitantsika rehetra amen ivavaka ho anao misaotra tompo noho ny afatra avy amin'ny alalan'ity bokyny Josoa ity Josoa toko faharoa fa na de nahazo ny teny fikasana na de nahazo antoka amin'ny fandresena aza de naniraka mpisafotany ihany mba hahatonga ny zavatra rehetra ilamina araka ny baikonao ka dia aoka izay mba hiantehatra amin'izany fa sady mivavaka no miasa amin'ny zavatra rehetra zay atao satria ilaina ny fandamina sy ny stratégie ny recherche rehetra Jesosy mba ahafahana mahazo an'izany fandresena izany mitahi manokana an'izay miaino sy manaraka an'izany toroteny zany ianao ka manomboka izao dia ho mpandresy anakatona tanteraka ireo mety hirika idiran'ny Satana ka tonga ny fandravana mba anana toe-tsaina takan'ny Rahaba hoe tsy miara-miletika amin'ny sambo fa mandeha mandrakariva ho amin'ny famonjenanay ary hikatsaka an'izany famonjena izany mba anao takan'izy roalahy de PDB aza ny toe-javatra sarotra zay tsy maintsy natrehana dia nanao ny ezaka rehetra tsy moramora mianika tsy mianika eroa mitsiraviravy amin'ny tady etsy sy eroa kanefa zany ny fomba nataonao mba hampandresena ny vahoakanao de tanterao aminay tompo raha sendra mandalo ady sarotra izahay ao anatin'ny izao fandehanana amin'ny tany Kanana izao ka dia ho mpandresy ny zanakao tsirairay avy mitahiny onjam-peo ny tompona andraikitra rehetra izay mikirakira n'izany onjam-peo izany ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary dia mirasoa mametraka ny veloma mandra-pitafa amintsika indray
misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina nytoy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompoam-pivavahana.